Lafim-baovao sosialy kosa indray ary betsaka ny vehivavy ny renim-pianakaviana amin'izao fotoana izao no miaritra ny tsindry azolena eo anivon'ny tokantrano misy azy. Mariny koa anefa no tsy mahalala intsony ny zo tokony ananany, misy no tsy mahalala ihany koa ny ataontsika hoe herisetra na tsy ny herisetra ihany koa. Mianjady amin'izy ireo fantaro anefa fa misy amin'izao fotoana izao ny ivitoerana afaka mandray azy ireny, mandray ny fitarainany ihany koa. Ny ankamaroan'ny vehivavy sy ny ankizy malagasy ny mbola hiaran'ny herisetra ara-batana. Maro koa anefa ireo vehivavy no mbola tsy mahafantatra akory ny zony. Ivitoerana iray natokana hianoana ireo niaran'ny herisetra sy fakana torohevitra ny Tsimbazaza, ahafana manoro hevitra ireo olona ny tokony ataony sy alehany no tanjony. Ivitoerana fianonan'ireo olona manana olana zany, na ankizy na olona lehibe na efa antitra zany, na vehivavy na lehilahy manana olana izy ka mila tanjoroka. Hatramin'izay sokafanareo izay dia karazany olona ohatranao ny tena be mpitondra eto amin'n'olonanareo. Noho izy mbola vao nisokatra zany dia mbola vitsy ny olona miditra eto zany. Ny siblanay moa zany dia reto mpianatra eto reto, ny mpiasa eto, ny olona manodidina ny tikatra Tsimbazaza ity. Mbola tsy dia misy satria mbola fohy loatra le fotoana petrahanay teto. Fa ireo ankizy na lehibe ireo zany ny loza izy na hoe ankizy na lehibe na olona ivelany ary zany dia afaka raisinareo daholo. Olona ivelany manodidina ny tikatra Tsimbazaza ity. Ireo mpianatra amin'ny ivitoeram-panofanana ho an'ny vehivavy, ireo mpiasa ary ireo mponina manodidina ny Tsimbazaza no iantefany ny ivitoerana.